ny fisaorana an'Andriamanitra satria nomeny tombonandro avelomana isika dia velonaina ary ambony zany no tominy isika mba ho avy eto satria misy zavatra tian'Andriamanitra ho ambara amintsika ary ho zaraina amintsika ka dia ho fisaorantsika an'Andriamanitra ny amin'izany fahasoavana lehibe nomeny izany dia antao hitehaka sady horakoraka faran'izay mafy isika. Amen. Dia arabaina toy izany ihany koa isika rehetra izay tonga manarika ty fotoana lehibe ity, arabaina manokana ny mpanompon'Andriamanitra izay vahiny sambany miaraka amintsika eto, ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Inda Pierre avy any Tamatavy. Dia arabaina toy izany ianareo rehetra ny tokantrano izay manaraka an'izao fotoana izao en ligne amin'ny anaran'i Jesosy anao zavatra lehibe amintsika eto Andriamanitra. Tsy latsaka izany ihany koa ianareo any tokantrano andray ianareo ho fisaorantsika an'Andriamanitra miaraka dia andao mbola hitehaka ihany. Ataovy tena mirevidrevitra ny tehaka ao. Alleluia. Zay zany amin'iny teny fanokafaka ny fotoana iny fa andao hivavaka isika ametraka ny fotoana rehetra hoe ho atanan'Andriamanitra. Raha io misaotra sy mame voninahitra anao zahay no izao tombonandro avelomana nomenao anay izao, no izao fatokavana eto izao, mino zahay fa ho atreanao ty fotoana ety ary ho tahinao manokana araky ny nambarako teo dia isy zavatra ho lazainao aminay, ho zarainao aminay ary ho raisinay zany ka ho fahasoavanao anay mandritsy ny androm-pianana rehetra. Misaotra Andriamanitra ao. Teraina mandrakizay ny anaranao, lay tsy miova ho malisy anio ary mandrakizay. Misaotra Tompo. Amen. Hira anankitelo ihany no anoisantsika ny fotoana eto dia aorinan'izay dia iroso afandarana manaraka isika. Ndatsika hita tanana mafy ho an'i Jesosy. Ho an'ilay mpanjaka ny te-tanana izay ataonao, ataovy mafy. Mafy mihoatra lavitra noho ny te-tananao atao any. Izay mety ho mpanjaka misy eto ambony tany, izany tokony te-tananao ataonao ho voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Dia ampifaliana lehibe no hiarabanantsika tsirairay avy tonga eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity androany, miarahaba manokana ny pasteur Pierre tsika izay miara manompan'Andriamanitra miaraka amintsika eto itsika izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao any tokantrano amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny YouTube na amin'ny télévision ihany koa dia arabaina manokana ianao androany. Fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Amen. Raha tonga eto ianao androany mino fa efa niomana ny sainao sy ny fonao hoe tsy hody maina ianao, tsy tahaka nahatongavanao no ivoahanao androany. Tsofoko rano amin'izany mihitsy ny fiainanao androany hoe tena andray be da be avy amin'i Jesosy ianao, na mbola tsy nieritreritra renao dia tsaroa fa Jesosy efa mahafantatra ny fiainantsika dia efa mahalala izay zavatra tsara mahasoa antsika tsirairay avy izy dia efa nomano anao zany androany ianao any tokantrano ihany koa dia tena hoe andray avy amin'i Jesosy ianao androany. Dia andaontsika hiaraka hitsangana avy hatrany. Ny ahatongavantsika eto tsy hoe hijery spectacle na hoe izay fotsiny no hihira sy hanao izay zavatra tokony atao eto aloha eto, fa tena hiaraka nompo an'Andriamanitra isika. Sa tsy izany ve? Tsika rehetrarehetra dia noforonina hanompo an'i Jesosy hidera azy hanome voninahitra ny anarany. Dia manasanao androany hoe esory avokoa, ampandefero avokoa izay mety ho titre hoentinao, aza mieritreritra hoe izy ianao na izy androany, fa tena hoe ny voninahitra rehetra androany dia omentsika an'Andriamanitra rery ihany. Dia ndao atongontsika avy hatrany, ndao irasaintsika hiaraka amin'ny Davidtsika hisaotra an'Andriamanitra, ndao tombontsika mihitsy ny fanahintsika androany hoe hisaotra an'Andriamanitra satria izy natoa izao antsika avy amin'ny zavatra rehetra. Aoka tsisy ho adinonao izay rehetra fahasoavana nomeny Jesosy anao, fa tena hoe avy amin'izany fa tsy avy amin'ny herinao.
iresaka mifananao mihitsy ianao androany hoe avy amin'ny Jehova ny zavatra rehetra avy amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra Jesosy sonomana toy izao a tena mbola maveritsika zany misarany Jehova ny fanany ary aza misy adonona ny fitahiny rehetra ary aza misy adinoina ny fitahiny rehetra izay mamelany eloka izay mamelany elokaore izay manasitrana ny aretinao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay mitondra fa monjena feno anao halleluja akatseo ambava fotsiny ianao no ilaza n'izany rehetrarehetra zany fa aka ny fonao sy ny fananao tena ho resy lahatra hoe mila misaotra an'Andriamanitra ianao dia mbola ho amafisiko tsika indray hoe misaorany Jehova ny fanany Hani Jehova sy fanahiko hazarehetra ato anatiko misaorany anarany masina Sitrana nyaretinao rehetra izay mitondra fa monjena feno anao halleluja izay mamelany eloka rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay mamelany sitrana nyaretinao rehetra izay mitondra fa monjena feno anao halleluja aka ny vavanao tena hivololotra fisaorana ho an'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao misarany Jehova ny amin'izay fitahina rehetra natony teo amin'ny fiainanao misaora azy satria nafany tao anatin'ny aretina ianao misaora azy satria efa manomana zavatra tsara ho anao izy androany misaora an'Andriamanitra ianao ny amin'ny zavatra rehetra tena hoe ny zavatra rehetra na zavatra everinao fa kely sy bitika indrindra misaora an Jehova ianao ry fanahy misaora azy ianao ry fanahy oh alleluja misaotra anao zay Andriamanitra fa tsisy avy aminay ny zavatra rehetra fa tena avy aminao isaorana anao ny tombonandry fahavelomana isaorana anao ny fitahina rehetra isaorako anao manokana Andriamanitra ny fiainana izay nitondranao ankanahy toy izao andro any ankasitrako izany satria fantatro fa tsy avy amin'ny herin'ny tenana fa avy aminao rery ihany zany oh alleluja
ianao izay mamela ny elika rehetra izay mamela ny eloka rehetra izay manasitrana ny aretina rehetra izay mitondra fa ho tena feno anahy. Alleluia. Mendrika fisaorana ianao, mendrika fankasitrahana ianao, fa indrindrindrindra mendrika ny fiderana rehetra ianao. Izahay izao mijoro eto anatrehanao dia olona noforonao hanambara fiderananao. Manam-pofonay izay Jesosy dia hoentinay izany hiderananao ho anao, satria ianao rery no mendrika ny dera rehetra, ianao rery no mendrika ho ankalazainy ho rentany ho rendanitra, noho ny fahasoavanao, noho ny famonjeny izay nataonao, noho ny fitiavanao anay manokana. Dia mbola toy izao zay, rariny loatra raha hideranao zay, rariny loatra raha nandrana fideranao anazy. Ny anaranao tokoa no mendrika ody iray, satria tsisy tsy hainao atao. Sy azonao atao tena masiny anao Entiko Jesosy ianao ilay mpamonjy an'izao tontolo izao. ny fiainana Anao Jesosy ny Deus, Anao ny tera miara-manambitra peu izahay hoe ianao mpanjakanay. ny fanahy Nutrikeu atungu shonjai zai Wanao ni tera siaza manjai Tu izao tokoa izay Jesosy fatsena. Udenai na fona denya naranga Siare festi na rifuni na Israel Ianao no mpamonjy anay. Izahay ny toy izao dia noho ianao maty teo amin'ny hazo fijaliana.
anao ny dera jesosy io anao ny laza anao ny voninahitra mandrakizay ary izahay izay voary noforononao dia mahatsiaro fa tokony ary tena izay mihitsy no ataonay hoe miondrika eo anatrehanao satria Andriamanitra navelanao izahay hiditra eo amin'ny fanatrehanao anantona ny seza fiandriananao dia indro miankohaka eo anatrehanao ny tany sy lanitra sy ny voary manontolo miaraka aminay olombelona izay noforononao dia miankohaka eo anatrehan'ny fahalehibiaza satria ny rehetra dia manay fa Andriamanitra lehibe ianao
satria ianao mihitsy mpanjakanay, ianao ny tomponay, ianao ny mpamonjy anay. Masandratra ianao dia raiso ny toerana ambony indrindra izay atolotray ianao, dia raiso ny fiderana fa mendrika izany ianao, raiso ny fiderana fa mendrika indrindra ianao. Misaotra Andriamanitra, akasitraka anao zahay ny avy fitiavana lehibe izay efa nitiavanao anay. Mpanota tokoa zahay tany aloha, olona zao tontolo zao, olona nanompo devoly, kanefa no fitiavanao le tena lehibe indrindra dia nomenao anay zany Jesosy anakao, mamonjy anay ho afaka amin'izany toerana nisy anay fahiny zany. Ankehitriny anao zahay, anao zahay, ka eo an-tananao no amaitranay ny fiainanay, tsy androany ihany fa mandritry ny androm-piainana rehetra. Tsy vadika aminao zany ny olonao Andriamanitra, tsy vadika aminao zany izahay, fa mandrakizay anao zahay. Misaotra Tompo, amen. Samy maka ny toerany sika rehetra tompoko. Iroso avy hatrany amin'ny fandraisana ny fanasan-tompo isika, angatantsika reto namana mpizara fandraisan-dreto androso avy hatrany iatỳ anoloana. Andao hiarantsika manao la hira hoe ony iran'i Jesosy, amin'ny fotsika manontolo no anaovantsika zany tompoko. Akipimo masonao ao anatin'ny hira. Amen. No mana diwai o ni rame o Padesiai o nirane Jesu o nirani Jesu o nirani Jesu numana fakai amaky baiboly isika Korintiana voalohany toko faha 12 manomboka amin'ny 17 fa izao efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra nareo kosa fa Jesosy tompo tamin'ny ny alina iny izay namadia anazy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy iteny ho tenako anareo zao no ataovy fahatsiarovanahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy ity kapoaka ity no ilay fanaikena vaovao amin'ny rako zao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Naoviana no misotro ianareo, fa naoviana ianareo no mihinana ito mofo itony sy misotro ny kapoaka dia manambara fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina. Ko nazovy no mihinana ny mofo sy misotro kapoaka ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia homeloka amin'ny tena sy ny ran-tompo izy. Fa aoka ny olona amantatra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy misotro ny kapoaka, fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana
sy misotro fanamialohana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy. Noho izany dia betsaka no marary sy marofy eo aminareo ary maro ihany no efa nodimandry. Anatrika ny latapatra tompo isika amin'izao fotoana izao. Tsy fombafomba mpivavahana nataon'olona tany aloha tany le izy ka arantsika ankehitriny alaintsika tahaka. Fa didiny tompo mba ho ataontsika mandra-piavan'i Jesosy eny amin'irao ny lanitra. Ny tiany Jesosy atokavana ny amin'izy io dia izao: mba atokantsika zay fampino, zay fa manana an Jesosy, tsy hanadiny mihitsy an'ilay fahafatesana dia ilay fahafatesan'i Jesosy teo ambony ny azo fijaliana. Mifony zava-miafina mantsy ny fahafatesan'i Jesosy iny. Ohatra amin'izany, maty Jesosy tamin'ny alàna fahafatesany no nanesorany ny fahotan'ny olombelona rehetra. Ka amin'ny fotoana inon'ny olona an Jesosy sy andraisan'ny olona an Jesosy, avy hatrany dia misy herin'Andriamanitra miasa eo amin'ilay olona manafaka azy amin'ny fahotana. Dia tanteraka ilay tenin'ny Baiboly, Korintiana 2:5-7 manao hoe: koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra teo aloha, ndreo tonga vaovao ireo. Ohatra anankiray ihany koa amin'ny alala fahafatesan'i Jesosy no entin'Andriamanitra tsy toa mandringana an'ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Nanomboka tamin'ny fotoana nahalavany Adama sy Eva, ilay olombelona noharian'Andriamanitra voalohany, dia tena nanjaka teto ambony tany sy teo amin'ny zanak'olombelona ny devoly, ary tena nandidy mihitsy izy. Ary zay sendra azy dia tonga ory, tonga mijaly. Zay sendra azy matsapa tapidalakale, matsapa verevitra. Ary raha sendra hitondrany aretina ilay olona dia tena manao salut double mihitsy, fa na ohatrinona ny vola lalin'ilay olona dia tsy ho sitrana ilay olona marary. Raha sendra tondrany olana ilay olona dia miotoka vy, miotoka vanana, fa dia tsy hita mihitsy lalako ambana hialana amin'ilay olana. Tena mampahorona ny devoly. Ary ankoatran'izany no maniny zanak'olombelona taranaka rehetra mifandimby hoe tsy maintsy miaraka aminay any amin'ny fahaverezana mandrakizay, any amin'ny fariafy sy solofara. Saorana efa Andriamanitra, fa lalina dia lalina fitiavana antsika lehibe dia lehibe. Amen. Nomeny ny zanan'ilay tokana. Amen. Nomeny ny zanan'ilay tokana. Diako ny tantara. Ary tamin'ny farany natolotra Andriamanitra no mbola teo ambony azo fijaliana Jesosy Kristy. Ny devoly fahavalo tamin'izany nieritreritra fa tanteraka ny fikasany hoe matitsika Jesosy, matitsika Jesosy. Kanjo ny fahafatesany Jesosy teo ambony azo fijaliana no nivaty ho zava-doza ho an'ny devoly, ka natonga azy rehetra ringana resy 100 isan-jato. Ahoana hono ny Hébreu 2:7-12, satria manana nofo amandrany zaza dia manandray izany ihany koa Jesosy Kristy, ahafahany mandringana an'ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly amin'ny alalany fahafatesana eo ambony azo fijaliana. Nanomboka teo resin'ny devoly. Hoy ny Baiboly hoe voaringana izy. Ary mafindrina amin'ny devoly dia ity: na iza olombelona ka mino an Jesosy, mino ilay fahafatesana teo ambony azo fijaliana, dia ambaran'ny Baiboly fampandresy devoly ihany koa izany olona izany. Amen. Zay mahazava-dehibe ny fandraisana fanasany tompo, mba tsy ho adinontsika mihitsy ilay fahafatesan'i Jesosy teo ambony azo fijaliana, izany hoe mba ho voatahirintsika ihany koa ny finoana, fa isan'andro dia natao andresy devoly isika. Mety mitondra olana izy, mitondra zavatra sarotra izy, fa mila mijoro isika hoe devoly mitondra olana, mitondra zavatra sarotra io, azoko resena io no Jesosy zay efa maty teo ambony azo fijaliana. Ko amin'ity taona ity no Jesosy maty teo ambony azo fijaliana dia mpandresy daholo-tsika rehetra, mpandresy sika rehetra, asioteka mafy be. Halleluja. Anatrika ny latabatra tompo isika,
fa izao mialohan'izay aloha ary mba tonga zany fahasoavana be deaibe ny tantaraiko zany tena ho réel eo fiainatsika amasino an'Andriamanitra fiainanao ataovy madio natry Andriamanitra momba anao rehetra raha sanatria ka nanao tsy fanao ianao nanao diso tamin'Andriamanitra ianao malala zay nataonao tany mibeba ary orina fibebana aza verina amin'izany itsony ianao sady zany ve amena amena ka andao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao anomana ny fiainantsika mbalina ny fanasany tompo mba ho fahasoavana ho antsika tokoa ny finanana ny mofo sy ny fisotroana ny divay tonga dia hivavaka eny ipepetrahana sika rehetra tompoko misaotra Andriamanitra omena voninahitra ianao amin'ity androandroany ity fa ihinana ny mofo izahay lay tenanao Jesosy eo no potipotena no torotoroiny ho fitondrana ny fahotanay isotry ny divay izahay lay ranao nalatsaka ho famelan-keloka ho fampihavanana anay aminao Andriamanitra halleloia raha mandray an'izany izahay androany dinonay Andriamanitra fa lay nanteny nambara-palomponao teo ho amarinonao eo amin'ny fiainana rehetra koa dia ndreto izahay samy mivavaka samy manamasina ny fiainanay samy manadio ny mombana rehetra mba tsy hanatsiny eo ny atreanao mihitsy izahay mandritry ny androm-piainana rehetra mandritry ny androm-piainana rehetra dia raina ianao tompo dia raina ianao akimpiany masitsika akimpiany masitsika dia andao mbola hivavaka isika ho andreto namantsika zay mijoro eto anoloana hitondra an'ilay mofo hitondra an'ilay divay hoe natanantsika ho amin'izy ireo ny famindram-pon'Andriamanitra ka zay mofo mena atsika dia ho fahasoavana ho atsika zay divay arosona atsika dia ho fahasoavana ho atsika atsakany ny tananao maka ty anoloana hivavako andreto namany reto tompo ndreto ny namanay zay fanatsonao no tendrenao manokana izara ny mofo izara ny divay efa namela azy ireo anao tany aloha ary mbola mamela azy ireo anao ankehitriny ary eo an-tananao izy ireo ka hitondra fahasoavana ho an'ny fiangonanao Andriamanitra misaotra amin'ny anaran'i Jesosy angatany isika zay andray fanasany tompo hitsangana amin'ny toerana misy atsika dia tazomy eny an-tananao zay mofo nozaraina na ny divay zay nozaraina dia ao anatin'izany reto mpitarika federany reto anao hira anankiray atsika miankohaka amin'Andriamanitra
misaotra to satria hainao ny hira diakoky masonareo ho anareo izay fa nandray mofo sy nandray ny divay sotra to amen mbola akipiany masonareo saintsainy ny amin'ny fitiavany lehibe zay efa nitiavany Andriamanitra atsika tahaka zany matetika tena miakohoka amin'Andriamanitra aho misaotra azy aho ho ampololotra avao anatiko mihitsy fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra misy fotoana aza mitomany mihitsy aho misaintsaina ny fitiavany ahy satria fantatro ny nataoko fahiny fantatro ny adalako fahiny fantatro ny zavatra ny fanaovako tamin'ny devoly fahiny kanefa tsy napoziko afaka teo an-tanan'ny devoly aho afaka tamin'ny fanompona devoly aho afaka tamin'ny zavatra ratsy nasain'ny devoly nataoko aho fa toka olon'Andriamanitra toka mpanompon'Andriamanitra toka mpitoroteny toka mpitory ny filazantsara toka mpizara fahasoavana sotra ny tompo aho tiako ianao isaintsaina ny amin'ny toerana nisy anao fahiny dia ataovy fisaorana ataovy ny fisaorana ataovy ny fisaorana satria hihinana ny mofo ianao ary sotro amin'ny kapoaka rehefa aveo ataovy ny fisaorana ataovy ny fisaorana halleluia 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 deraina ianao deraina ianao deraina ianao deraina ianao amen 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 ho anareo zay tsy mbola nazy ny mofo na ny divay dia afaka manangatanana mba tsy hosahirana reo namatsika azy mizara atao mpivoany ato mbola mihitsy nahazo atsakany ambony ny tananao zay tsy mbola nahazo ny mofo na nahazo ny divay ny akamaroany ny anyarina mbola tsy nahazo mbola irantsika manao ihany le ira hoe ny foko ry mpamonjy averitsika indroa zay andininy voalohany izay tsy afaka ho apoko ny foko ry mpamonjy
raisy ny tananao ny mofo ho Jesosy tamin'izany fotoana izany rehefa avy raisy le mofo dia nisaotra ny ray izy dia zao ny teniny ano ity ny tenako zao no ataovy fahatsiarovanahy dia nomeny Jesosy andreo apôstôly ireo mpianatra zany mofo zany dia nihinana ireo mpianatra ankehitriny ray eo misaotranao zahay ny amin'ny fitiavana lehibe zay efa nitiavanao anay ity atana mponomponao ny mofo ary ity no tenanao tenan Jesosy lay nopotipotena teo ambony hazo fijaliana lay notorotoroina teo ambony hazo fijaliana fitondrana ny fahotanay ary ho fitondrana ihany koa ny aretinay tenanao ity ka dia haninay fahasoavana ho anay izany ano ny mofo eny an-tananao dia araka izany ihany koa no raisin'i Jesosy lay kapoaka misy ny divay saotra ny ray izy avy eo nomenandreo mpianatra nomenandreo apôstôly sotronareo ity ozy izy ity no rako lay alatsaka fanavotana ny olona rehetra famelana ny heloky ny olombelona rehetra tompo ety tananay ny divay tonononay fa ranao Jesosy ity ko na izy misotra an'izao raha zao dia tena misotro fahasoavana izy ho hafa ny fiainanay amin'ny tetona ity ho hafa ny fiainanay ary zay inonay rehetra dia ino fa ho amarininao sotra tompo sotroy zany divay tenan Jesosy eny an-tananao zany misaotra tompo omena voninahitra ianao sambatra rehefa niaraka nanompo anao teto amin'ny toerana ity halleloia afaka maka toerantsika tompoko anao ira anankiray aloha isika mandra-pavoorina ny kapoaka zay ny an-tanantsika
roso amin'ny fanaterana fanatitra isika kasikany amin'ny ampafolokarena tokony hitondra daholo ny mpino rehetra satria mpino ianao olona manompo an'Andriamanitra ianao dia rehefa avy eo tatazana eny an-toerana ny fanatitra fanaontsika mazatra isika fotoam-pivavahana tahaka izao dia aza dinoana fa misy ilay valom-pozarana tamintsika rakidehibe no anarana averina ihany koa zany fa saingy aloha tatazana manokana le izy tompoko tonga dia mandroso ianareo izay tondra ny ampafolokarena anao hira anankiray isika rehetra ao anatin'izany. Samy miaino ny filazana mandrapa voataty ny fanatitra
fanaontsika isika fotoana tahaka izao. Mbola mitoy moa fotoanantsika rehefa aveo amin'ny 10 ory amin'ny 2 ory toy ny vavaka fanafahana amin'ny 12 ory. Fa ity misy filazana lehibe apetrako amintsika rehetra. Amin'ny alakamisy 10 volana avril izao sy ny zoma 9 volana avril izao eto manomboka amin'ny 2 ora dia fotoan-dehibe tena fotoan-dehibe saiko izay fomba ilazana azy mihoatra noho izay fotoan-dehibe eto noho izany mitona anareo mba samy anamboatra programme raha afaka maka permission nareo amin'io lakamisy 10 volana avril io sy ny zoma 9 volana avril maka mihitsy mba ho fahasoavanao antsika fotoan-dehibe io manomboka amin'ny 2 ora tolakandro io fotoana io. La averiko indray lakamisy 10 volana sy ny zoma 9 volana avril samy manomboka amin'ny 12 ora eto fotoan-dehibentsika. Le lakamisy no asiana fanazavana kely lay fotoana fanaontsika eto amin'ny 12 tsy miova miaraka pasteur Jean-Claude isika délivrance spéciale no atao amin'io fa manomboka amin'ny 2 kosa no miroso amin'ilay fotoan-dehibe spécial isika ka dia ilazana daholo tsika rehetra mba ho avy. Reo namantsika any amin'ny sabanasa moa ho atsoina ho avy eto ka na dia tsomby ary teo tanàna ray manontolo ity zava-dehibe ny fatongavana eto tena zava-dehibe tsy ambarantsika hoe inona moa zany no atao amin'io tataza zany lay rak-dehibe safady dia mitoy ihany filazana tsy ho lazaina amintsika hoe inona moa no atao amin'io fa ianao fotsy mila tonga eto fa misy zavatra Andriamanitra nomaniny ho antsika rehetra dia samy fampitoana samy fanetana tongava eto amin'ny 2 aza tara so tonga ihany ianao fa sainga ny velany no lay amaroany olona zay ho avy eto amin'ny 2 ora tolakandro fotoana io tompoko. Zay zany no filazana lehibe apetrako amintsika voalohany. Faharoa amin'ny herinandro masina iny dia misy fotoan-dehibe ihany koa ataontsika eto ny alakamisy masina hotsika ny maraina entanina daholo ny mpindrehetra ho avy eto anao vavaka arana fivadikanina. Inona ny antony? Satria ny andro Paska raha ny voalaza amin'ny baiboly ny hita ao anaty baiboly tamin'ny andron'ireo zanak'Israely tamin'ny alalan'ny Paska no notondran'Andriamanitra fandresena miezinezina ho an'ireo zanak'Israely. Ary isika amin'ity Paska 522 ity dia tsy ataontsika Paska fombafomba na fahazarana hoe fanao isataona fa hiandrandra fandresena tsy misy tozany isika. Amen. Ka reo zavatra nandrandrainao tamin'Andriamanitra kanefa tsy azonao hatramin'izay andresanao amin'ny Paska io ho voarenao ny rinao amin'ny Paska io. Falibe mahita anareo manao amen ka zay manao amen mafy dia andray mifantaterany izany. Alleluia. Amen. No zany averiko indray ny alakamisy masina maraina ho fanomanantsika an'ilay fandresena miezinezina efa vomana ho any an-danitra ho antsika olon'Andriamanitra eto androndra kely dia tonga avy ianao maraina amin'ny 9 ora manao vavaka fivadikanina amin'ny 9 ora. Misy mpanompon'Andriamanitra mitarika eto tena fotoam-pivavahana mihitsy ho alakamisy maraina io fa ny akamaroa fotoanantsika dia atokana anaovana vavaka amin'ny 7 manomboka tokana indray ny amin'ny 12 ora dia toy ny alakamisy hatramin'izay misy fotoam-pivavahana fa saingy arahana fandraisana ny fanasan'ny tompo. Zany hoe maraina zany no tonga dia mitoy hatramin'ny hariva fotoan-dehibe mihitsy zany amin'io herinandro masina io ny alakamisy masina. Dia ny alahady moa zany dia vandro Paska tsy asiana resaka lavabe intsony fa dia tonga dia efa manam-pinoantsika hoe andray zay tsy mbola hitanao tsy mbola voarainao ho tanteraka amin'io andro io.
Alleluia. Zay zany tompoko filazana tiako ho ambara amintsika rehetra ka dia courage daholo tsika rehetra manoloana fampona tompo e. Courage daholo e. Ahitan'Andriamanitra miasa isika. Amen. Avy hatrany omentsika toerana reto mpitarika fidiarana reto aloha. Dia andre ny afatr'Andriamanitra indray isika. Manana vahiny isika tonga eto a. Dia ny pasteur antsoina hoe pasteur Ndapiera avy any Toamasina. Horaisika amin'ny tefa-tanana zany lehilahy zany. Toviteka amin'ny revitevitra e. Izy ny pasteur Ndapiera, pasteur mpanorona ny fiangonana EPEM na Église protestante évangélique de Madagascar, izay manana fobe ao Atamatavy. Izy zany no natsomy tompo hitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika amin'ity androandroany ity. Mino fa izy afaka mampiasa e, satria zany tompo-toerana eto nametrany andraikitra eto, fa misy zavatra tiany ho ampitany amintsika ao. Zay fata fa izy mavita azy, izy no afaka hitondra azy. Ka dia oka angelan-tsofontsika andre zany afatra zany e. Halleluja. Ka dia mombiasa tompoko. Alléluia. Alléluia. Mbola tsara tsika jiaby. Tainy Jesosy tompoko a. Efa nitenen'ny pasteur teo mikasika ny anapiko kely fotsiny dia manambady pasteur Gracia mivadiko ary mananjanaka efatra. Ity zavatra ty koa teneniko matetika foana rehefa tahaka mamangy fiangonana tahaka an'izao satria manana rahalahy kambana amiko a. Mitovy zay fa tsy sahala. Dia mora fantatra be satria za tsaratsara noho izy na dia kambana ary zay mampamitona Andriamanitra. Dia matetika izy aty Antananarivo eo amin'ny 67 eo ny tena matetika hitan'olona azy. Dia misy pasteur andray mandeha pasteur Tojo miteny ana hoe nisotro ronono tamina toerana mitovy zareo dia ohatrany tsy niraraha azy hono le rahalahiko dia hoe ary mba niavinavina indray pasteur zany dia le anankiray mitovy amiko le izy fa tsy zahako dia tsara ihany afantarantsika an'izay. Dia tainy tompo mamerina fiarabana ny pasteur Ray Amandreny, pasteur Adolphe Mivady izay nanasa sy manome sehatra eto misaotra azy ireo ny amin'ny fatokisan'ny tenako. Ary fiteniko foana hoe tsy hoe ny olona rehetra no asaina eto fa dia matoa napetrany eto dia natokisany zava-dehibe amiko izay fatokisany izay ho tahin'Andriamanitra manokana na izy mivady izay Ray Amandreny mpanorona ny fiangonana Refy. Alléluia. Ary tsy Ray Amandreny Refy rery izy io fa Ray Amandreny fiangonana eto Madagasikara mihitsy présidentanay izy mpitarika anay amen. Satria izy président ny CEAM ary ny tenako dia membre anatin'ny comité ny CEAM miara-miasa amin'izy mivady ireo dia iraisan'ny firenena ina moa firenentsika mihitsy zany hoe pasteur ny fiangonana Refy no Ray Amandreny fiangonana malagasy voninahitr'Andriamanitra izany. Alléluia. Za dia manaja an'izy ireo ary mametraka an'izy ireo tena hoe Ray Amandrenynay mihitsy zay mivady ary saorako manokana eto an'izy mivady satria isaky ny tonga aty Antananarivo zay dia raisiny ampanajana sy ampitiavana ao an-trano ao dia ao zay no mivatana, ao zay misakafo maimaimpona tompony amalisoany zany. Alléluia. Misy zavatra teny anankiray zay nomeny tompo dia mandeha rehefa nahita le jamba Jesosy dia ozy izy ny tompo misorany feta dia tsy mbola sitrana dia ozy izy Jesosy tamin'le jamba andany ianao makany amin'ny ranony Siloama dia any ianao misasa tare dia rehefa tonga any ianao sitrana dia lasa be ny eritreritro satria tamin'izany ange misy rano be da be tao amin'ny tany jiosy misy renirano isan-karazany tao, misy rano maro mihitsy tamin'izany fa ny préciseny Jesosy tsara hoe
ao amin'ny rano Siloamy ianao no mandeha tsy any amin'ny rano Jodina rano Galilina taizana taiza fa ao amin'ny Siloama ihany ianao mandeha dia ohatra nanaitra ihany faharoa hoe Jesosy ve le olona efa jamba efa tatana mandeha dia raha mifitenintsika tanora hoe mbola nomena maire de Mande hoe maninona raha tonga dia nitsofina amin'ny masony dia sitrana fandahanan iray aloha mandeha any Siloama tsy haina 4 kilometatra ina ahoana fa teo sitrana le olona teo afaka le olona ka na dia any Amandrose zany ianao mipetraka na any Ivato ianao mipetraka ity Siloama anao dia tonga ava eto ianao darasana bavy sy ny rano rehetra hitanao any dia ampy hitahinanao misy rano mahafinaritra be da be hitanao any ambadika any fa eto ny Siloama anao eto ianao no sitrana eto ianao no afaka tsy mila mivezivezy makarisy makatsy ianao fa o Jesosy makanesany Siloama amen alleluia ndraindray manko tsika be ady hevitra ka le fiangonana ohatran'izao akaikinay ka le atsy ohatrany mahafinaritra be koa mahafinaritra any fa tsy natao anao fa itiny Siloama anao dia tonga ava eto ianao nalavitra ary natoerana misy ianao tain'Andriamanitra eny antsika raha lasana bavy alleluia amako soratra masina avy hatrany tsika amin'ny Jaona toko faefatra vakitsika amin'ny 9 voalohany ty teny ity koa Jaona toko faefatra 9 voalohany koa amin'izany rehefa fantatry ny tompo fa ny fariseo efa narefa Jesosy nahazo mpianatra maro sy manao batisa be no Jaona kanefa Jesosy tsy nanao batisa fa ny mpianana dia niala tany Jodia izy ka nakany Galilea indray ary tsy maintsy namaky any Samaria izy dia tonga tao tanàna anankiray tany Samaria izy izay atao hoe Sikara akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho an'ny Josefa zanany ary teo le fatsakan'i Jakoba ary satria sasatra Jesosy tamina leny dia nipetraka teo patsakany izy rehefa tokony tamin'ny ora fahaenina ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy antsaka rano dia ho Jesosy taminy omeo hosotroko fa ny mpianany efa lasa nakany an-tanàna hividy hanina fa ora vehivavy Samaritana taminy nahoana ianao ny jiosy ka mangataka rano ka mangataka amiko hosotrony nefa vehivavy Samaritana fa ny jiosy tsy manana raha amin'ny Samaritana Jesosy namalaka anao taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko dia anao ny nangataka taminy ka nomeny rano velona ary ora vehivavy taminy tompoko tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fatsakana ko avy aiza no azahoanao zany rano velona zany ianao va lehibe no Jakoba razantsika izay nanome anay ny fatsakana sady izy sy ny zanany mba ny biby no nisotro teto Jesosy namalaka nanao hoe izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaheta indray fa na iza misotro ny rano izay meko azy dia tsy angetaheta mandrakizay fa ny rano izay meko azy dia loharano boboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay ary ora vehivavy taminy tompoko omeo izany rano zany aho mba tsy angetaheta na anketo antsaka intsony ho Jesosy taminy ndanary ndeha aza antsony vadinao ka mankanesa aty raha vehivavy namalaka taminao taminy hoe tsy manambady aho ho Jesosy taminy marina ihany izay lazainao zany tsy manambady ianao fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao lay toeranao ankehitriny marina izany voalazanao zany ary ora vehivavy taminy tompoko hitako fa mpaminany ianao 9:20 ho Jesosy taminy raha vehivavy minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombory ity na amin'ny Jerosalema aza ny ivavahanareo amiray ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo izay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny jiosy ny famonjena 9:20 avy hatrany dingantsika 9:20 dia nandao ny siny raha vehivavy ary nakany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe andeha zaza roa lehilahy zaroa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra zao angano Kristy dia nivoaka avy tany an-tanàna ny olona ka nankao amin'ny Jesosy alleluia
Alleluia. Tantara efa fatatsika rehetrarehetra io famakinao a mety efa toroteny efa heninao ihany koa fa io nitaritan'ny tompo atsika amin'ity atoandro ity aty marainy ity. Inoko fa hiteny aminao Andriamanitra androany ary na tsy hiteny aminareo rehetrarehetra ary izy dia za rehefa nivavaka dia fantatro fa orinan'ny toroteny dia misy olona raina roa eto tena ndray zavatra ary hovain'Andriamanitra amin'ny alalan'izao teny zao. Amen. Na manaraka an'izany anatin'ny Facebook ianao na fahita lavitra dia afaka ndray zavatra koa ianao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany. Zao no lazainy soratra masina teto. Jesosy niala tany Jodia dia nakany a Samaria ho an'ny Galilea ny tena andanany dia reraka kely somary vizana kely izy dia nijanona kely ny tompo a tao amin'io fatsakana ho Sikara tao Samaria io. Amin'ny maha-olona azy dia nety reraka ny tompo. Dia ozy ny Baiboly hoe miala sasatra izy. Olo a mahazo miala sasatra ve ny pasteur? Mahazo. Jesosy teto dia niala sasatra. Alefa aso any SSL pasteur mivady mba hiala sasatra. Izy mivady ireo niasa mafy izy ireo nanao zavatra be da be izy ireo teto amin'ny firenena be da be niasa nataon'izy ireo a dia misy fotoana mba votsitry ny fiangonana kely izy miala sasatra. Jesosy dia naka toerana niala sasatra teo izy teo kaikin'le fatsakana dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Misy vehivavy Samaritana tonga amin'ny maha-Andriamanitra an' Jesosy dia fantany hoe hisy olona ho avy eo rehefa avy eo. Dia alonina tongavan'io vehivavy Samaritana io a dia nalefan'i Jesosy le mpianany 12 andeha any an-tsena hividy sakafo. Ono a mba normal ve zany hoe lehilahy lehibe 12 zao samy miaraka andeha bazary loka atoandro. Ry Matthieu olona comptable, Judasy ny mpitambola dia niaraka makeny an-tsena eny a mety miteny Matthieu ataovan'izao le loka ohatrany tsy ampy an'izany ato a dia mety nisy ady hevitra 12 lehilahy lehibe zao any a bazary daholy a maninona mba anakirony rahan'i Jesosy fa ity zavatra nitranga ity mihitsy a hitan'i Jesosy hoe mbola tsy zakan'ny mpianatra satria i Jesosy resaka amin'ny vehivavy mpivarotena anankiray ary tsy vitany hoe mpivarotena fa Samaritana izay tsy manana fifandraisana amin'ny Jiosy satria tao aoriana ny Solomona mpanjaka dia nisy olana ny Jiosy sy ny Samaritana ary tsy mifampianakany tsy miaraka amin'ny sakafo zany tsy mifandray mihitsy ary efa fiainana zareo tanatin'ny taonjato maro zany zavatra zany. Teto nefa Jesosy resaka amin'ity vehivavy ity a sady vehivavy jangaga dia raha nanatrika teo zany mpianatra mety tena problème hoe ahoana koa raha ty Jesosy sika ty ohatrany resaka amin'ny vehivavy tahaka an'izao sinisisa dia naleon'ny tompo aloha misy zavatra indraindray ataon'Andriamanitra tsy ampahitana anao satria mety tsy mbola tsy zakanao fa ny mpanompon'Andriamanitra ihany ampahitany azy. Dia lasa ireo mpianatra ireo a dia Jesosy kosa niresaka tamin'ity vehivavy ty ary niresaka nataon'i Jesosy taminy dia nangataka zavatra hohanina sotroina any amin'ny tantara nefa dia lazaina fa ny Jiosy raha vao zavatra mikasika sakafo ka avy nampiasain'ny Samaritana dia tsy kasihan'ny Jiosy intsony. Tsy fantatra hoe matahotra fampisaviana ve ny Jiosy fa hoe ivilion nge tamina hôtely anankiray ohatra ka nisy Samaritana ny sakafo tao talohana Jiosy ka fantatra fa efa avy nisakafoanan'ny Samaritana io dia tsy misy Jiosy mihinana amin'ny intsony. Dia Jesosy nefany dia nangataka rano tamin'ity vehivavy ity dia ozy izy le vehivavy maninona ianao Jiosy nefa ny mangataka rano amiko vehivavy Samaritana itsika tsy manan-draha raha tokony hifandraisana. Teboka anankiray a Jesosy mandrava ny tantara tany aloha tany. Jesosy tonga nyrava ireo kolotsaina tany aloha tany fa tonga hitondra ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy a tsy miraharaha izy na nanahoana ny tantaran'olona tany aloha tany fa ny fantany mila mihavana aminy avokoa ny olona rehetra. Alleluia. Dia hitanao ny zavatra niseho rehefa niteny le vehivavy hoe maninona ianao mangataka rano amiko dia namaly Jesosy raha fantatrao izy ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo rano sotroko dia anao ny nangataka taminy ka nomeny rano velona.
raha fantatrao le fanomezan'Andriamanitra dia anao no nangataka taminy hoy Jesosy dia nomeny rano velona dia hozy ity vehivavy ity mantsy an'i Jesosy wow ianao nga lehibe noho ny razanay fa iza ianao ve lehibe noho Jakoba ny bibiny sy ny zanany teto daholo ny sakafo ianao tsy manana fanovozana ary tsy vitan'izay fa lalina ny fatsakana zay misy tenin'le vehivavy ato hoe 9:12 aurora vehivavy tompoko tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fatsakana dia 9:12 ianao va lehibe noho ny razanay teo ianao va lehibe noho Jakoba androany eteteny aminao androany tahaka nyity vehivavy ity ny sasany amintsika na ny zavatra henontsika tany tenen'olona tamintsika lalina ny fatsakana Jesosy te hisotro rano Jesosy mila zavatra Jesosy mila rano amin'ny fotoana io dia nitenen'ity vehivavy ity fa raha ianao Jesosy tsy azo rano eo satria ianao voalohany tsy manana fanovozana ianao tsy manana n'ilay sitomana n'le rano ianao tsy misy fitaovana eny am-pelatananao ary faharoan'izay lalina io rano io mety 10 metra tany ny alalina 12 metatra tsy fantatra zay alalina le fatsakana ka amin'ny fomba hoana fa lehibe takan'izy ianao ka vitan'izany tsisy fitaovana nefa akarano rira lasana bavy malala teboka faharoa tiany tompo resana aminao androany dia takan'izany mihitsy ny fiainantsika indraindray misy zavatra tena ilainao misy zavatra tena mampangetaheta-nao misy zavatra tena irinao azo androany fa araka ny zava-misy dia zao ohatrany hoe lalina le izy raha dika miteny hafa le lalina sarotra le izy ohatrany tsy ho possible zany le izy faharoa tsy manana moyen Jesosy tsy misy zavatra ampelantanana indraindray tsika takan'izany amin'ny fiainana misy zavatra tena mamporotra anao androany misy zavatra tena ilainao androany fa le moyen zahoanao azy tsy misy le zavatra sarotra le zavatra manahirana fa zao navaliny Jesosy azy na sarotra io na lalina io na tsy misy moyen tsika androany raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra ho azonao zany raha lasana bavy omenanao zany rano velona zany androany amen tsy mirarazy alaliny rano ny tompo tsy mirarazy hoe tsy misy fanovozana Jesosy fa ny zavatra rehetra vitan'Andriamanitra alleluia vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra misy ianao ngambany tokantrano any manaraka izao fandarana zao ozy ianao hoe aiza tsony ny aleako lalina zao problème ty haiko zao sarotra zao zavatra ty haiko zao tsy manana fanovozana tsy manana moyen tsy manam-bola ny zanako marary zahako diratrosy mety misy problème tena tsy haisika vahana misy amin'izao fotoana zao aiza ny atako vaolana lalina ny fatsakana fanovozana tsy misy fandroany misy anankiray tsona hoe Jesosy no anarany raha fantatrao izy Jesosy ny fanomezako anao androany le fanomezan'Andriamanitra dia afaka misotro zay irinao ianao afaka mahazo zay tadiavinao ianao afaka mahazo le rano velona ny tsiraray avy alleluia misy an'i Jesosy eto pasteur koa tsy manana zavatra omenan'le olona matetika amin'ny tena zany any olona zahay tsy manana raha tady vola ianao tsy manam-bola omenanao zahay raha misy zavatra tadiavinao mety tsy misy fa manana vavaka izahay ary mino izahay fa ny vavaka taonay dia enon'Andriamanitra alleluia manana teny ny mpanompon'Andriamanitra ary ny teny zay teneniny ny mpanompon'Andriamanitra ozy ny soratra masina hoe zay fehezina reo ety an-tany fehezina any an-danitra any zay vahana reo ety an-tany dia vahana ety any an-danitra ihany keo za miteny amintsika fa na dia lalina raha mifatsakana ka tsy manana moyen tsika mahanazy miona amin'ny Jesosy mivahaolana makaty am-piangonana mivahaolana miona amin'ireo mpanompon'Andriamanitra mpitarika anao ety anao ny vahaolana alleluia aza mba miresaka amina fianakaviana sy namana zany fa hafa mihitsy ny sosikevitra meny anao namana indraindray tonga dia miteny raha zaka indria mamono tena amin'izany zavatra zany ny fianakaviana miaino anao izy dia rehefa avy eo tonga ry neny tofara avy any tonga tamiko tetinge ihany tonantonana teo ngano rarahiko ianao indray tao ny fimezana ao fa le anankiray toriko aminao androany zay rehetra manantona azy tsy ho laviny mihitsy zay rehetra manantona azy dia mahazo vahaolana misy rano velona ho aminy tsy mety ritra misy solution be da be ho aminy
million de solution am Jesosy afaka mahana ny olana rehetra raha fantatrao ny fanomezana ozy ny tompo raha fantatrao ny fanomezana dia angataka aminy ianao inona ny angatanao androany ho azonao zany amin'ny anaran'i Jesosy inona ny tebiteby ao anatsika ozy ianao hoe tena lalina ty pasteur tena sarotra ty zavatra ty aizany mahako an'ity misy vahaolana ao amin'i Jesosy alleluia zao nambarako anao lalina ny fatsakana fanovozana tsy misy tsy haiko raha misy olona manatrika an'izany eto ianao manaraka anatin'ny tita Facebook ao mety misy an'izany aminao mety efa miasa saina ianao inona ny ataoko lalina ny problema sarotra ny zavatra trehako tsy voavahako tsony ty zavatra ty inona ny ataoko tsy manana moyen tsy manana fanovozana tsy manana zavatra tsony tsisy ninona ny ambantra tsy misy namana tsy misy fianakaviana ianteherana tsy mahafatatr'olona naizanaiza anao fa androany misy olona anankiray mila fantatrao Jesosy no anarany alleluia raha mahafantatra ny fanomezana avy aty amiko ianao zany tompo mihoatra lavitra ny tadiavinao no misy eo aminy hanome mihoatra no zay angatanao ane Andriamanitra hantotro anao ane izy karakaranao izy zany ny teniny ange mandrapahafotsy ny volonareo za hitrotro sy karakara tsara Jesosy raha lasana bata ary dia ty vehivavy ty rehefa naheron'ny teny tompo hoe raha mahafantatra n'le fanomezana meko anao dia anao angataka rano amiko mba hisotro dia rano velona zany na enao zay le raha mato Samaritana ty dia ozy izy mantsy an Jesosy tompoko omeo an'izany rano zany raha vadika omeo an'izany solution zany zany vahaolana zany zao dia zao mba tsy hantsaka eto intsony ary tsy angetaeta intsony tsy ho hisy olana intsony mahafinaritra Jesosy dia hoy Jesosy taminy omeko le izy raha dika zany ny tiany tompo tenenina tena omeko ianao tsy raha pitsy fandroany tena hovako zany zavatra zany androany alleluia raha mamaky ange anao ry ambany ery dia zao ny teneny Jesosy amin'ny andininy fa raiky amby roapolo hoy Jesosy taminy raha vehivavy minoa fa avy ny andro avy ny andro avy le andro minoa Jesosy fa avy le andro ity herinandro ty le andro anao ity androany ty le andro anao tonga kehitriny le andro ampisotroko ianao Jesosy fa saingy zao tsy mahazo misotro irery ianao fantsoy aloha vadinao aza mandeha tahina rery eto zany fa eto ny vady aman-janaka eto ny vady aman-janaka engany io voavonjiny ianao sy ny vady aman-janaka ao ianao sy ny ankonanao misy teboka fahatelo eto dia te hiregle nyty problème nyty vehivavy ty Jesosy aloha ny sotrony an'le rano velona Jesosy amin'ny maha Jesosy azy amin'ny Andriamanitra azy fantany loatra io vehivavy io fantany hoe vehivavy janga io vehivavy mpangalatra vadin'olona io ary mahatonga ty vehivavy ty amin'ny atoandro be makarano satria izy ny baiboly tamin'ny ora fahenina izy no nakarano any amin'ny fanisana amin'ny baiboly ny ora fahenina dia amin'ny 12 atoandro amin'iny ny olona rehetra samy mijanona trano daholo misakafo tsisy mivoaboaka amin'ny 12 atoandro fa ny mpivaro tena ihany no matsaka eo satria avy mivoaka alina izy dia matory izy amin'ny maraina amin'ny enina ka hatramin'ny 12 dia amin'ny 12 amin'izay izy matsaka rano vao hikarakara ny sakafony amin'iny tsisy mahita satria ny olona rehetra ny an-trano dia ty raha matoa ty mieritreritra hoe tsy misy mahita izy tsy misy mahafantatra izy hoe tsisy mahalala ny zavatra ataony dia hoy Jesosy taminy antsoy vadinao mila reglena le problème dia ozy le vehivavy namaly tompoko tsy manambady ange zahay za hitanao io ange célibataire ozy ny tompo Jesosy tsy nandatsy azy ary zany ty Jesosy tsika ty tadidio tsara fa Jesosy fitiavana io tsy tonga hitsara Jesosy fa tonga monjy vao niainga io vehivavy io vao tonga teo dia efa fantatry tompo hoe efa nanambady indimy
tsy haiko ve hoe nanambady de maty de manambady de maty de manambady de maty ve le fandehany sa manambady de misaraka de manambady de misaraka de manambady de misaraka satria mety nahitany fiainany mijangajanga le lehilahy de mitsoka de makavady hafa indray de tsy haiko tsy mitenen'ny baiboly zay ary le fahaenina ao an-tranonao io izy izy le matoritory ambony fandrinanao io a tsy vadinao koa fa vadin'olona taika le raha ahoana koa raha hitan'i Jesosy le fanafenoko amin'ny rideau aminay ao Jesosy sika mpaminany Andriamanitra ninona zavatra fenitsika amin'ny fiainana fantatry ny tompony fiainantsika tsirary avy mianjaanja eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra nataontsika no zany eto amin'Andriamanitra raha lasana bavy tsy misy zavatra fiainana zany alleluia ny anjaratsika de zao miregle an'le problème anatrehan'ny tompo vao niditra teto ianao efa fantatry ny tompo daholo ny zavatra rehetra le omaly ve fantany io le zavatra niafina tamin'ny fiainantsika niveritsika tsy nisy nalala fantatry Jesosy io alony tahiny Jesosy an'ity vehivavy ty reglena aloha io alony fitahin'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao amboarina ny tsy mety ary zany ny loha hevitry ny ty fiangonana koa hoe mamerina ny lonin'Andriamanitra mamerina amin'ny loniny zavatra rehetra Andriamanitra mamerina ny loniny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika Andriamanitra mila votsitsika le tsy mety rehetra mila ibebatsika le tsy mety rehetra mila ialatsika reny mila mitsotra amin'ny Jesosy isika ny afaran'ity vehivavy ty de nanaiky tompo mpaminany anao nitadiavin'ny tompo anao androany iaiky fa mpaminany Jesosy iaiky azy ho tompo sy mpanjaka amin'ny fiainanao ibebaka amin'ny fahotatsika rehetra anala zay niafina rehetra tamin'ny fiainantsika tao zay veritsika tany ambadiky ny rideau tsisy nahita tany loaran'ny tompo zany Jesosy mahafinaritra tiako be mihitsy ny fomba famahalany Jesosy za mo misy fotoana teny amin'ny université za tena tia resaka philosophie satria saika nanao prof de philosophie zany mba faniriko tamin'ny fotoanandro zany nianatra fa rehefa teny amin'ny université tsy nanao philosophie fa hafa amin'ny filière nianarako fa saingy nakapampianatra philosophie manokana nisy mpampianatra psychologie nampianatra tamin'izany fotoana zany de malalalala kely ihany mikasika ny psychologie sy ny philosophie ary efa mijery ny fomba firesaky Jesosy izy teo tena hitako mihitsy avolentany ny psychologue Jesosy avolentany ny psychologue Jesosy vehivavy janga no miresaka aminy vehivavy paka vadin'olona miresaka aminy vehivavy indimy nanambady ny miresaka aminy fantany loatra io vehivavy io fa Jesosy tsy mitsara n'ity vehivavy ty ny olona manao psychothérapie ma tsy mitsara olona fa miaino ny probleman'olona de mamatsy kelikely an'iny rehefa avy fa raha zahako zao tamin'ity toeran'i Jesosy ty pasteur Pierre zany le miresaka amin'ity vehivavy samaritana ty vao niteny le vehivavy io hoe tsy manambady ato tompoko io zao inona tsy manambady teny tsy manambady taiza ianao dimy ingeny vadinao hoe ary le ohara tsisy vehivavy mpandaingo tonga de teny mandratra be ny voaka amin'ny vavako fa le psychologue le ambony lavitra ny psychologue le manao thérapie de zao ny teneny mety mitsika koa raha zay hoe tena marina tokoa ny teneninao tsy zay ve le voasoratra hoe marina ny teneninao zay tsy tena tsy disy fa tsy manambady ianao ary tena marina nge fa tsy manambady satria tsy vadiny ane le ominazy eo vadin'olona Jesosy zany tsy nanameloko ny teniny fa nitarika an'ity vehivavy ty fotsiny Jesosy tena hitanao le teny mpitiavana teny tsotra nataon'ny tompo nanisy an'ity vehivavy ty na tonga azy tonga de converti instantané miova fo teo eo ty vehivavy ty marina le voalazanao raha nabavy fa tena tsy nanambady tokoa anao satria na le miaraka aminao io nge tsy vadinao fa vadin'olona Andriamanitra aiza tsony ny alehako fa tonga de mandohalika fotsiny mpaminany anao Jesosy fona tsy anao tsony Andriamanitra meko anao ny fiainako manomboka androany alleluia ary de ny vainy tompo ty fiainana ty
raha lasana vavy ny teny mpitiavana manitsy olona, ny teniny pahendrena dia manitsy olona, tsy voatery ivazavaza amin'ny vadinao ianao zay vao iovy izy. Any amin'ny Facebook any matetika misy sary tahaka an'izany, efa ody asa ny vadiny amin'ny hariva dia mivavahady le madama amin'ny hazo be miampy, tsy ody etonga iny. Tsy ny fifamaliana sy ny tabataba manova olona, fa ny fitiavana manova olona. Jesosy sika Jesosy fitiavana. Eny fa nateny amin'ny afijaliana ary izy, mifantsika ny tenany, rorainy olona ny tarehany, nitefandreo fariseo sy ireo mpisorona izy, latsalatsainy zareo izy, raha zanak'Andriamanitra marina ianao, midina eny, vonjeo ny tenanao. Le olona fitiavana teny ambony teny nijery. Tsy zao tao anatin'izay zay, nga ilisany tsy ho azoko fa niraka anjely eo, zany misy maty eo nareo androany, andeha fasak'ororo tany mamay nareo androany. Fa ody le lehilahy ny fitiavana, raha eo mamelany elo fa tsy fantan'izay ataony. Raha eo mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Nisy mpiara-mianatra tamiko anankiray, nandalo ady be tamin'ny mbola nianatra. Lozan'ny dadanay zahay, mpiasa-panjakana manamaizy azy ny dadako, meny fanjakana trano cité tsara be zany petrahana. Fa rehefa retraite izy nahazo vola be dadanay dia lasa nitsoaka tsy hitanay intsony. Mamanay tsara niasa zany, lasa tampoka dadanay nitondra vola be tena tsy tokony tsy foroana netana. Dia navelany tao zay, lasa tsy voalony mamanay mbaky ny jirama, tsy voalony fianarako, tsy voalony zavatra be da be tao ampianarana. Eny fa na nijiro nampiretina tao an-trano ary. Reny pétrole reny nampiretina. Za manala baka amin'io. Tapaka ny kapako, tsy afaka mividy kapa mamanay. Dia kapa anankiray iny tazomina tarby. Tazomina tarby. Dia feno tarby satria izy le ohatran'le aigle d'or reny fa le misy tadiny manodidina dia feno tarby daholo le kapako rehetrarehetra. Dia rehefa mandeha mianatra amin'ny lycée tao amin'ny grand lycée tao Tamatavy eny mianatra, misy couloir lava be. Dia rehefa mandeha amin'le couloir dia maneno le tarby. Dia me daholo ny mpianatra rehetra sy ny ankizy vavy rehetra. Pierre indray zany tonga zany. Nampalahelo be nijery ato amin'izany. Fa za kosa nefa efa nandray an'i Jesosy satria 5e nandray an'i Jesosy tamin'ny classe de 5e 6e. Dia efa nanara-dia an'i Jesosy efa natsangana vondrom-bavaka atao amin'ny sekoly, natarika mpianatra 200 atao amin'ny CG, natarika mpianatra 200 tany amin'ny lycée. Tomoko ho an'i Jesosy tamin'izany fotoana zany. Na dia tsy nanana na inona ry aho. Nitory filazantsara kalamanjana, nandeha nanao porte dia mbola mpianatra ary. Fa za mbola tsy pasteur. Tany amin'ny université avona tsy nitompo pasteur. Tamin'izay fotoana zay ry havana, nisorony le marary le tongotry zany fa tsondromony le fandehany. Dia nesoroko le kapa, kay le zalahy namako io nesorony le nidakany moramora le kapako tsy hitako fa variana manoratra. Efa lasa ry aloha be ry le kapa. Récréation am'izay zahay tsy hitako ny kapako nalainy ngia am'izay le izy dia nahantony tamin'ny tableau. Dia le misy tarby rehetra natodiny tany amin'ny ankizy dia nasiany anarana teo hoe Pierre. Fafambaraka nazo enatra nazo mezan'ny ankizy rehetrarehetra, mezan'ny mpianatra, mezan'ny ankizy vavy rehetrarehetra mandeha mampiapiaraka daholo rehefa amoron-dranomasina iny lycée. Tsy ny tena mandeha rery. Dia zao ny zavatra niseho. Natsiaro afa-baraka tamin'ny lycée io. Ary misy mpampianatra anankiray zay raha niteny anahy, ilahy tena bandy tsisy lalany lahy. Tena zay misy fiteniny anahy. Tsy maninona fa tao am-poko manana an'i Jesosy. Ny blouzeko nasiako soratra hoe Jesosy Kristy ny velona atao anatiko. Ny kitapoko nasiany soratra hoe tsy za tsoa ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Ny pazy ny kaheko rehetra nasiako hoe tsy za tsoa ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Tadidiko tsara tamin'izany. Tao amin'ny première session nanala baka izahay. 7 ambin'ny folo ihany tamin'ny
tamin'izany fotoana zany nanala baka 7 ihany ny série A tamatavy afaka baka A1 moa 7 ihany ny afaka tamin'ny mpianatra 8000 mahery zay tamin'izany 7 no afaka satria taminay manko tsisy ny trisy zany fa am'izao fa mandeha be ny fandehany de tanatin'ny 7 ny anarako le tsy misy kapa nafahan Jesosy ary nafinaritra nandeha ny fianarako de nandeha ihany de afaka nianatra ihany de rehefa tateorina niasa raha lasana bavy tamin'izany niasa am'izay rehefa nahazo asa tao am'le lycée na hafa baraka tao an'ny professeur nandritra ny 12 taona nanao mocassin am'izay de mandeha moto mandeha miasa rehefa tonga ao ampianarana misy akizy am'izay maka ny kitapo de miteny hoe bonjour monsieur de ozy tam'zala tsy fantatry laisany angambany fa ty toerana tena nala baraka fa eto ano ajaina am'izao fotoana zao eto ano mampianatra am'izao fotoana zao ao amin'ny trano zay manala baraka anao ao amin'ny fokotany zay manala baraka anao ao amin'ny toeram-piasana nala baraka anao amin'ny toerana zay navoanao omen'Andriamanitra voninahitra am'izany ianao ao am'izay ny lavonao ao nenao hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy alleluia lasa professeur tao gaga taty orina de lasa mpanompon'Andriamanitra de lasa nasaina nitoroteny tany La Réunion nitoroteny tamin'ny fiangonana maromaro atao La Réunion de nitoroteny tamin'ny fiangonana Sinoa zay gaga be hoe zako ve rehefa niakatra tany ambony le roplanina ka tany ambony be tany ozy le hôtesse aty amin'ny 10 000 mètres d'altitude atsika zao de teo any teny l'espère lave de milingilingy aty ambony aty le kapa feno tarby ve de milingilingy aty ambony ty voray volana lasa zay de nisolo tenan'ny pasteur malagasy zay sy pasteur jeune nitaingina le boine ngeza be nakany Nairobi ianao ave le tamin'ny kapa pneu iny kapa mampime be iny de mandeha an'le boine ngeza be misy télévision eo alohanao de mandeha eo amin'le aéroport ngeza be teteny aminao androany raha lasana bavy afaka miova ny zavatra rehetra tsy na de tsisy fanovozana azy ianao tsy dadako nandony be eo misaiko billet d'avion ohatraniko ambroko 12 7 nandehanako tany Majunga tamin'ny 2 volana tamin'ny 2 herinandro lasa nandeha avion nakany Majunga 43e billet d'avion Boeing antondran'Andriamanitra anao noho zany lalina ny fatsakana sarotra ny zavatra rehetra fa misy an'le panome eo afaka mitany fiainanao afaka manova ny tantara-piainanao ianao le amonjy ny ankonanao ianao amonjy ny fianakavianao amen tao amin'ny fianakavia koa zarery ny mpino tamin'izany mbola 5e roany zareo ara ozy mamanay raha mbola mandeha mivavavavaka amin'ny fiangonana secte io ianao any tokotany ny etanao fa mbola nandeha ihany ny sisiky mandraky ty androany ny zavatra mahafinaritra za daholo nanao batisana izy mianaka avy alleluia miara-miasa amin'ny fiangonana mietiko daholo izy rehetrarehetra lalina ny fatsakana tsisy fanovozana ianao fa Andriamanitra hitanao mbola tokony itony afatra fa zao marana azy ty vehivavy ty rehefa niova amin'ny fony ka nandrainy Jesosy izy tsy niany formation 3 volana na 3 taona izy vao nandeha fa teo eo ihany izy nyrehetra tao anatin'ny fitiavana an Jesosy nyrehetra tao anatin'ny fahalalana an Jesosy de ozy izy ny baiboly nivakitsika teo de nandao ny sininy raha vehivavy de nakany an-tanàna izy nitory tamin'ny olona rehetra ary ny vahoaka ny Samaria manontolo nisy revay nisy fifoazam-panahy tao Samaria vehivavy janga ny tonga azy vehivavy zay nitondron'olona molotra nampiasain'Andriamanitra nitondra olona maro teo atongotry ny tompo androany ianao zay nikasian'Andriamanitra ianao zay nivain'Andriamanitra tamin'ny fiainanao tiany ny tompo lasa mpitory filazantsara ianao tiany tompo mpitaona olona ho an'ny fanjakan'Andriamanitra isika tiany tompo tsika mba tena hitory ny teny amin'ny olona rehetra teneniko an'ke maraina tany Nairobi zay nizarazaraina groupe zay pasteur na archibishop na bishop na inona de nasaina nandeha daholo de archibishop avy any Tanzanie tafiditra koa groupe ray tamiko zay Rolano mitety toerana samy mandeha daholo zay mena adiny ray isan'andro zay tsy maintsy mitory teny de tsy maintsy manao tatitra hoe firy ny olona azonareo tamin'ny adiny ray voalohany nataonay tamin'ny andro voalohany ianao le manao kapa pneu sy kapa tarby iny
tao a Nairobi afaka nitory tamin'ireo olona reo miteny anglisy dia nababo afrikanina 20 mianada ho an'i Jesosy tao anatin'ny adiny ray. Alleluia. Nitsofoka tamin'ny toerana isan-karazany dia nitory teny tamin'ny teny anglisy afaka natondra olona ho an'i Jesosy. Za te hiteny aminao androany, ianao le olona ho ampiasain'Andriamanitra, ianao le olona ampiasain'Andriamanitra, tsy eto Androndrakely any, tsy eto Tananarivo any, fa misy andeha lavitra ianareo, misy ho ampiasain'Andriamanitra ny fotoma, tsy takatry ny sainany ataon'Andriamanitra. Hitanao fa nakely ary fiandohanao olona ny renireny ianao, lalina ny fatsakana, fa Andriamanitra afaka manova olona, Andriamanitra afaka mitavy fiainan'olona. Androany dia aminany aminao raha lasana bavy fa tena iova tanteraka ny zavatra rehetra, azo fanomezana avy any an-danitra ianao, fandana mitory filazantsara rehefa tahina, rehefa niova ianao dia andana mitona olona ho an'i Jesosy. Esorony tahotra senatra raiso zany te hivavaka zao ho anao ny an-trano any, ianao manatrika eto mateny takan'ity vehivavy ty, tena lalina nge ty zavatra ty pasteur, tsy fantatrao nge ty raha ty fa tena sarotra. Dia ho Jesosy sy nakasarotra ny tompo, amin'ny Jesosy sisy raha sarotra zany, tout est possible avec Dieu. Zavatra rehetra vita n'Andriamanitra, na io le sarotra indrindra io ary io aretina ozy izy ny fomba fitenitsika malagasy hoe ohatran'ny sarotra ny fandidiana vitan'ny tompo io. Ary ty tantara ty no amaranako azy rehefa nitory teny tao alareny ao tao amin'ny fiangonana anankiray sinoa daholo ny tao, dia amin'ny teny sinoa fitoam-bavaka, amin'ny teny sinoa ny tory teny sy ny hira. Za tsy mahay teny sinoa fa mba haiko tamin'ny teny zareo zany dia moksi. Dia ntaniko le mpandika teny finao moksi averimberinao zany, pasteur ozy izy ny dikany zany moksi Pierre. Dia rehefa vita le fotoana dia misy madama anankiray nanantona moksi. Dia ny tompo teny sinoa zareo, dia misy le pasteur anankiray mandika anazy amin'ny teny frantsay. Dia ozy izy nidadako ozy izy amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana zao miady aina, fa natao opération izy dia vita le opération dia tsy fantatra zay nazo an'le dokotera fa tavela ao anatin'ny kibony ao ny ohatran'ny hoe lamina ve sa inona anankiroa zay mandehandeha anatin'ny kibony dia mandrovondrovotra ny tsinainy amin'izao. Dia tsy mahatsiaro tena ozy izy nidadako vokatra io dia feno raha mandeha ao anatin'ny kibony. Afaka mandeha any ve anao pasteur? Vita ny fotoana dia nakany izay. Fantatro fa lalina ny fatsakana, tsy manana fanovozana fa manana vavaka isika. Tsy natsiaro tena le rangaha fa feno fil tuyau isan-karazany mitsofotsofika amin'ny tenany manontolo. Dia ozy mantsena izy nge tsy avelany dokotera evandrina tsony fa miandry fotoana dia maty izy. Dia ohatrany tadidiko hoe Lazarosy ary natsangany Jesosy. Dia nakao amin'ny hôpitaly dia hoe mantsana le madama, matoa ianao nitondra nanaka aty, dia mino ianao fa hositranony Jesosy ny dadanao. Eny arozy izy fandaotsika andeha. Dia niera tamin'ny dokotera dia nahazo niditra. Dia ozy ny dokotera hoe 3 minitra na 10 minitra farafahelany. Zay koa tsy hijanona ela adiny ray ao fa teny mponona no atao tao. Dia nomboka nandroaka ny devolon'ny fahafatesana dia nivavaka niaraka tamin'inona hiratra le rangaha, niala tao lareny ao any voaka hôpitaly izy tsy hita tao lay lamma, tsy hita tao le zavatra tao anatin'ny kibony, afaka tanteraka izy. Alleluia! Mahery ny Andriamanitsika, tsy haiko zay zavatra mahazo anao amin'izao fotoana zao fa te hivavaka ao anao. Nampiasain'ny tompo tamin'ny fomba isan-karazany tamin'ny fanasitranana teto Madagasikara. Betsaka ny hitako. Tadidiko le ramatoa anankiray eo pitoriteny saika kenda saika torana teo aloha teo le madama tonga dia niazakazaka anakaty aloha, sotomony kravatiko dia sotomony tena saika kenda iantsolona tsy mety tsy fantatra hoe inona nazo le madama. Ny sorona teo saika tsy afaka sady mitomany izy. Dia zao ny teneniny hatramina olona mbola tsy nahita olona, mbola tsy nahita ny masoko io fa tao anatin'ny toriteny nahiratra izy dia sotomony kravatiko hoe hitako ianao pastera, hitako ianao pastera, androany Andriamanitra anao zavatra aminao, indro kehitriny ozy ny soratra masina. Vavaka isika, tsangany ianao raha ohatra ka misy zavatra manahirana anao, mety tsy resinao mihitsy. Lalina ny fatsakana, tsisy fanovozana, tsisy moyen, fa misy fanomezana androany. Maimaimpona Jesosy no anarany, afaka nome rano velona, afaka nome solution, afaka nafaka atsika amin'ny fomba tsy takatry ny saina.
atsangano ny tananao raha marary ianao dia ataovy amin'ny faritra marary anao ny tananao anankiray raha misy olana tena tsy hainao vahany ianao dia ampitsangano ny tananao raha ny an-trano ianao amin'izao fotoana izao mijery sy manaraka dia apetrao amin'ny faritra marary anao ny tananao atsangano koa ny tananao raha misy olana ianao hivavaka sika toko averintsika zao vavaka zao rainay ny an-danitra ataontsika mafy be rainay ny an-danitra misaotrany amin'ny teninao mino a Jesosy ianao le Andriamanitra velona manaiky a fa ianao dia tsy misy zavatra tsy hainao Jesosy io mifona tompo tamin'ny fiainana miafina rehetra tamin'ny fiainako ninona zavatra tsy milamina diovy amin'ny ranao a mamondraha fo amiko sasao a Jesosy io manatona anao androany vangioa sitrano afao vonjeo misaotra Jesosy io vavaka anao kosa amin'izao fotoana izao raha io misaotra anao afaka mivavaka ao reto mpanomponao reto niza mandalo olana saribahana na ato aminatin'ity trano ity na ny tokantrano mandreny zao afatra zao mety marary ihany koa izy Andriamanitra mety efa diso fanantenana ihany koa tsy mahita vahaolana intsony tsy manana fanovozana tsy manana solution fa ianao Jesosy misy ny tiako androany hanantona azy hikasika azy amin'ity siloama ity ianao nasitrana azy Andriamanitra ianao hanafaka azy amin'ity trano ity tompo hanafaka azy any an-trano any amin'ny télévision zay jerevany na any amin'ny caméra zay jerevany any amin'ny téléphone zay enony any amin'ny anaran'i Jesosy tompo rava ny aretina rava ny asan'ny démonie rehetra roako ny heron'ny démonie ny problème rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy raisy ny fiainan'i Jesosy io misaotra fampamaly vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen tain'Andriamanitra tompo koa makasitraka ny ray aman-dreny namela ato misaotra ny pasteur Adolphe azadino eto ny siloamantsika teto ny tain'Andriamanitra anao a aza miala eto amin'ity toerana ity zany ianao fa eto anasan'Andriamanitra ny fiainanao raha lasana bavy veloma tompo Alléluia. Mina fa voarainao tsara ny afatra tamin'ity androany ity dia ndaontsika hiaraka hitsangana hideran'i Jesosy a hanome voninahitra azitsika ilatsika hoe hiderako anao Jesosy a ny fotoanako ny androko a ny momba rehetra
sikura Amini fuku manutulu fuku manutulu manutulu ira 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 idera kwanao idera kwanao idera kwanao idera kwanao idera kwanao idera kwanao Samiary makantoerany avokotsika rena tompoko misaotra ny tompo isika tamin'ny fitondrana sy ny fitantanana fantatro fa Andriamanitra tsy to noho ny amin'ny Jesosy dia tena mitondra an'izao fiangonana izao arak'izay itiavany azy. Amen. Misaotra ny pasteur indapy-ary isika tondra izay afatra izay ho antsika rehetra. Zao ny teniko. Nataonao eninao izay toroteny sy témoignage zay satria ianao mihitsy isika mihitsy no tian'Andriamanitra hamonjy olona be dia be eto amin'ity firenena ity. Ary raha misy amintsika azy ilain'Andriamanitra ho tokantrano ampitan-dranomasina dia vonona izy hanendry anao. Iza zany olona zany? Tsy apozina dia hiteka mahafatompo isika. Amen. Amen. Zao zany amafisiko amintsika ny loahevitra ny voizina tato ato dia ny hoe Andriamanitra amerina amin'ny laony ny zavatra rehetra mahakasika atika zanak'olombelona arak'izay nanomanany azy fontsy mbola lavo iadamasevy. Amen. Tsara Andriamanitra ao amin'ny Jesosy no hitondrany antsika ho amin'izany fahasoavana lehibe izany. Zay rehetra mino an'i Jesosy manana Jesosy zany tena possible ho tafaverina amin'ny laony ny fiainantsika rehetra amin'ny lafin-javatra rehetra. Fa zao ihany koa anefa isika fiangonana mila miverina mampiatra n'ilay baiko tompo ilay afatra Jesosy melony ny akarany ho any an-danitra. Novoriany Jesosy sy ireo apôstôly sy ireo mpianatra dia ho Jesosy andeha aho io izy andeha ho any amin'ny raiko aho ilay naniraka satria efa vitako ny mission nandrana tety ambony tany. Ianareo aza malahelo fa raha andeha aho anamboatra fitoerana ho anareo ary ho avy indray akanareo kany amin'izay toerako ny toeranareo ary tsy anareo ireo ihany
no tiako hiaraka amiko mandrakizay fa ny olona rehetra manerana zao tontolo zao tiako hiaraka amiko mandrakizay ka zao ny afatra mandeha ihana ianareo mitory ny filazantsara ny olombelona rehetra mandeha ihana mijory vavolombelona ambarao amin'ny olona ny amiko zay fa maty teo ambony azo fijaliana nalevina natsakana tamin'ny maty tamin'ny andro fatelo mandeha ihana ianareo na ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mitory ny filazantsara ambarao ny amin'ny Jesosy ny amiko Jesosy amen ka rehefa vakinao ny baiboly a tsy natao andreo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy tamin'izany fotoana zany ihany zany afatra izany fa natao an'ny olom-bovonjy rehetra natao antsika fiangonana rehefi eto androndra kely fa ny devoly moa mahay manafika mahay mamily vilisaina dia atao mivarimbarina atao matoritory ianao ataony malaindaina ianao hoe andeha toritena andeha jory vavolombelona be dia be fomba ataony fa manomboka androany miorena tsara mijoroa manao va defi hoe tsy maintsy mitoriteny aho tsy maintsy mitory filazantsara aho amen na fa raha mandeha ianao ombanao ny tompo ampiasanao ny tompo ianao zay azo lazaina hoe asa mbola vaovao azo n'Andriamanitra ampiasaina amin'ny alalanao fa na be dia be no voavonjy olona marobe no sitrana azafady hoe izy amintsika tonga eto zao mba tena vonina be mihitsy hoe ity ao tompo ompitory ny filazantsara misy an'izany koa ato ve vonina koa raha sitraka vonina daotsika rehetra deo hiteka mafy an Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ombanao Andriamanitra ampiasanao Andriamanitra asola be dia be ho an'i Jesosy ianao asioteka mafy tompoko amen zay ny amin'iny dia mbola mafisiko indray le fivoriana nanasaiko anareo teo a fa zava-dehibe fivoriana io amin'ny alakamisy zao 6 zoma zao alakamisy 10 6 zoma 11 fotoana dehibe eto tena fotoana dehibe eto a ka miaza tonga eto amrora ny fotoana samy mifanetana samy mifampilaza matoana manasanareo dia fantatro hoe zava-dehibe le izy ka dia tongava tompoko Andriamanitra ranay eo misaotra fa vita somatsara ny fitoam-pivavahana nitondranao anay teto tena makasitraka misaotra ny amin'ny afatra spesial no manonao anay hatramin'ny maraina ka hatramin'ny zao ory izao ary ny rehefa aveo dia mbola misy afatra spesial no manonao anay rehetra misaotra tompo dia raina mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy amen dia mivoaka ny herina daotsika rehetra zay